Ampitsikina tanteraka no iarabako anao indray amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy sy manatitra ny araba tokoa ary manasa anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany miompana indrindra amin'ny tontolon'ny fifidianana sy ny fiandrasana ny hevitrireo antoko samihafa ao anatin'ny fanohanana ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity anio ity fantatra fa ny antoko ziva maître Willy Razafinjatovo ny antoko PRM mariny HMF Aramo dia anohana ny candidat Jean-Louis Robinson ety andaniny kosa dia manohana ny candidat Ery Mampianina ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa zay ny antoko UDRC sy ny fikambanan'ny tanora manohana ny Ery Mampianina izay nametraka an-Tambazotra manohana ny Ery Mampianina eo kosa ireo antoko izay misafidiny tsy anohana candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena isan'izany ny antoko Monima ampahafantarina ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity ihany koa ny vaovao samihafa baoritra miisa 370 sy 300 misy bala ary baoritra misy basy miisa 940 basy calibre 12 no trateky mitandro ny filaminana atao amin'ny tranona karana iray tetsy talata maty ankoatran'izay eo ny vaovao eo amin'ny tontolo ny fandrarahana fahombiazana kosa no ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy mpandraraha malagasy tao anatin'ny ilay fivorimbe andiany faharoa izay no tanterahan'ny Tambazotra entreprendre au féminin océan Indien izay natao ny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faika amby roapolo ny volana novambra teo tany Comores avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny antsipirian'ny vaovao ny lafiny arapolitika eo amin'ny tontolo ny fifidianana indrindra raha moa no isantarantsika n'izay fampahalalam-baovao izay 27 ora melohan'ny fisikafany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ary dia efa maka ny toerany ary namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny candidat toanany amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny vondrona sy antoko politika ary mpanao politika dia ary ho fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ireo izay manohana ny candidat Ery Mampianina aloha fanadihadiana izay rana amin'ny vola ravoavy eo amin'ny Sanitsiry Rakotoarsan. Miray feo ny UDRC ary manohana ny candidat Ery Mampianina mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Raha ny saratsara ka ny antoko 30 teo anivon'ny vondrona UDRC tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha amondrina ery kosa izy ireo amin'ity fihodinana faharoa ity miaraka amin'ny nitolona rehetra tamin'ny taona 2010 raha ny fanambarana navoaka mitarika amin'ny vondrona UDRC androany teny amin'ny Colbert Taninarenina. Izahay UDRC rehetra dia nanapa-kevitra fa amin'ity indray mitoraky ity dia Andriamatoa Hery Mampianina zay no candidat hotoanany UDRC ary nirinay satria tsy afaka milaza fa hoe reny olona zay niaraka taminay tamin'ny 2010 reny dia hanohana avokoa an'Andriamatoa Hery fa pesaka amin'izy reny no hanohana azy ary zahay reto ny tenako moa dia azo zany fa mba zokozokony ihany amin'ny fanaovana politika dia hiasa mafy ny tenako mba andresy lahatra an'ireo olona zay niara-nitolona taminay tamin'ny 2010 mba hiara-mitolona indray amin'ity indray mitoraky ity mba tsy hahafa-baraka fa dia ahitana fandresena amin'ny andro iray toazato zay atresika ny 20 Desambra ho avy zao. Nanambatra ery koa ny fikambanan'ny tanora manohana ny Ery Mampianina ary nametraka tambazotra iray sanantsoina hoe tambazotra manohana ny Ery Mampianina. Ny tambazotra ny tanora antsoina hoe tanora manohana ny Ery Mampianina TMHR tanora resy lahatra fa Andriamatoa Ery Mampianina no mendrika ho filoha hitatana ny tany sy ny fanjakana no izy manana ny programanasa mifandraika amin'ny filany tanora anankiray ary no izy ihany koa candidat ny firaisam-pirenena faharoa ary ihany koa izy no candidat hiverina fa hampivondrona ny hery rehetra misy eto Madagasikara mba hisiny ny fitonina sy ny fivoarana ara-ekonomika izay mendrika ny vahoaka malagasy. Tanora avy amin'ny lafivalonynosy no mikamana ao anatiny ary efa misy 90 mahery ny entité na ny singana fikambanana tsirairay avy mitambatra ao anatin'ny tambazotra tanora manohana ny Ery Mampianina.
Ny folakandro teo no nampahafantarina amin'ny mpanao gazety ny fijoroan'ny tambazotra ny tanora manohana ny hery Rajaonary Mampianina. Na ny tambazotra ny tanora manohana ny hery Rajaonary Mampianina na ny UDRC dia samy nanamafy androany fa hiasa mpandahy ny kandida hery Rajaonary Mampianina izy ireo.